Ya, salama jiaby. Salama jiaby. Anareo zay manaraka an'ity télévision ity amizao ora sy fotoana itenenanay izao. Karakory ma Alicia? Ahoana asany? Ya, izay ro mianadary zany no hanolotra an'ity fandaharana. Fandaharany parole aux jeunes ity. Asa dino fa eto Mahajanga sika zao zay manamarika tokoa ity bobab zay atao rinanay ity zay tsy soviana amintsika tsony. Ya, raha ny mpanao vakansy moa raha tonga eto Mahajanga tsy mahita an'izany bory zany angamba hoe ohatrany tsy teto Mahajanga mihitsy. Ohatrany hoe Tour Eiffel. Ohatrany hoe Tour Eiffel ana France angamba fahafantarana ohatrany hoe nandeha Paris dia tsy nahita Tour Eiffel. Ohatran'izay koa eto Mahajanga. Ya, zay ny mahakasika an'iny fa misy ny lohahevitra zay iresaresanay aminao amin'ity fandarana ty dia inona ny lohahevitrantsika? Zay lohahevitra mahakasika ny fiarovana ny ankizy no lohahevitra ataontsika eto anio. Zany hoe protection de l'enfant dia ao anatin'izay misy ny fanadihadiana zay ataon'ny namanay roa mianadahy dia eo koa ny fijoroana vavolombelona ao anatin'izay dia angamba amelohan'izay dia fampahafantarana fohifohy ny tanàna Mahajanga dia ireo namanay manao interview ireo zany dia any amin'ny tambazotry momba ny herisetra no andehanan'izy ireo. Andao are. Andao e. Mahajanga dia tanàna iray anisan'ny manana laza sy mampiavaka azy. Tsara ho fantatra fa 100 kilometatra ny halaviran-dalana misy amin'ny Antananarivo sy Majunga. Raha ny mponina eto Mahajanga no jerena dia ahitana mponina maro avy amin'ny foko maro samihafa, zany hoe cosmopolite mponina eto Mahajanga. Raha mahakasika ny toetrandro mafana dia mafana raha i Mahajanga. Amin'izao fotoana itenenana izao no somary manitsinitsy ny eto Mahajanga. Raha malala moa zany fa vaninandro ririnina. Raha hiditra makany amin'ny vakanse indray isika dia be dia be mpitsidika tokoa raha hitanana ny Mahajanga. Noho izy manana ny mampisongadina azy izay evana amin'ny hafa dia tsy inona moa izany fa ny ranomasina izay ahitana tsiodrivotra mahafinaritra sy mahatamana ny vahiny tokoa, ary mbola ravahan'ny baobaba izay manisy endrika ny tanànan'ny Mahajanga. Tsy ambakan'izany ny tsakitsaky sy ny brosety arivarivo izay manimanitra tokoa. Raha ny mahakasika ny fialamboly kosa no asendresaka dia be dia be ny fialamboly raha eto Mahajanga, toy ny fitsangitsanganana makeny amin'ny torapasika izay mahasarika vahiny toy ny any amin'ny faritany hafa. Eo ihany koa ny fialamboly izay tena ankafizin'ny tanora fatratra toy ny alim-pangizana. Tsara ihany no anam-pahafantarana mahakasika fohifohy ny tanànan'ny Mahajanga mba hahafantarany maro fa izany tokoa ny anitra sy loko ny Mahajanga. Efa voaresaka tena mpiandohana moa fa be dia be ary cosmopolite tokoa ny mponina eto Mahajanga. Amin'izay maha cosmopolite izay dia tanora sy ny ankizy no hita taratra fa misandrahaka maro no izay tranga izay dia maro ireo karazana herisetra mitranga satria matetika eny anivony tanora sy ny ankizy no isehoan'ny herisetra. Ka eto amin'ny fandaharana dia nisafidiana manokana ny lohahevitra momba ny fiarovana ny ankizy. Manoloana an'izany ary dia misy namanay roa mianadahy izay nanao fanadihadiana mahakasika izany tany amin'ny tambazotry ny fiarovana ny ankizy. Andeha ary ho jerentsika. Herisetra misy zany reto Mahajanga ny tenenina dia ny voalohany ny herisetra ara-nofo. Zany hoe ohatra hoe ny fanolanana dia izay zany tafiditra ao anatiny na hoe fanodikidina zaza tsy ampy taona ao anatin'ilay herisetra ara-nofo. Ny koa zany ny herisetra ara-batana zany hoe ny ratra, fery, mety hoe dotra ihany koa izay mety miteraka takaitra ho an'ilay zaza mihitsy. Misy ihany koa ny herisetra ara-psikôlôjika moa zany ny hitondrantsika azy fa vitsivitsy zany izy io, ohatra ny hoe fanabadibadiana ny zaza, fitenenana ny zaza foana hoe dondrona sy ny rehetrarehetra zany ao anatiny ihany koa. Dia ny négligence moa zany ny herisetra anankiray zany hoe tsy firarahina. Misy ray aman-dreny tena hoe manana ny ampy afaka manome fa saingy tena hoe tsy mirarahan'ilay zaza mihitsy, tsy manome sakafo, tsy manome fitaovam-pianarana sy ny rehetrarehetra zany ao anatiny. Dia inona zany mba hafatra omenao ho an'ny ankizy sy tanora izay iaran'izay herisetra izay? Dia tsy misy afa-tsy mifanentanana hoe aza mangina. Dikan'izay hoe lazao ny zava-misy marina manatona ny tompona andraikitra afaka misahana an'izay satria misy ny sampany efa natokana hiaro ny zaza dia afaka manampy amin'ny zavatra rehetra misy raha sendra misy iaran'ny herisetra ny ankizy.
tsara ho fantatsika fa misy club d'enfant 10 mety mahajanga no tsingaina avy amin'ny sekoly izy ireo izay miara-miasa amin'ny CDF. Ity club d'enfant iray ity no ambara amintsika eto izay mitondra ny anarana club Miranga izay hita ao amin'ny sekoly collège Fanloransoa ao Mahavoky Avaratra. Mahatratra eo amin'ny 27 eo ireo anatin'ny club. Tanjony fiarovana ny ankizy amin'ny fanararaotana mamoafady. Efa taona nijoroan'ny club Miranga, nandritrizay anefa dia efa maro ireo hetsika natao toy ny fanentanan'ny ankizy namana, ny fanaovana descente mampafantatra ny établissement hafa. Efa nanao tantara kely ihany koa izy ireo izay mampisongadina ny herisetra. Ity ary misy karazana tantara kely ho fanehoana ny karazana herisetra mpahazo ny ankizy. Ny klasy 4e sy 3e no nanao izy ireo. Andao ary hojerentsika. Ndana mandeha miasa fa anao nefa tsy mahazo mianatra intsony fa tsisy vola atsika. Dada. Sady anao koa nge tsy mahazo mihinan-kanina raha tsy miasa e. Zany mihitsy ry madama. Ka zary nahitako asa zany zao mbola tsy ampy taona tsy tokony mbola hiasa ne zary neny fa tokony mbola hianatra e. Tsy mahazo mianatra ange anao e. Ka zany neny mbola tsy ampy taona e. Ndana amizay ma. Ndao. Allo mandeha. Efa lehibe koa nge izy iny. Dia mamalimaly mihitsy. Za? Tsy mahazo mihinan-kanina mihitsy. Zaho koa ne tsy hanome anazy rehefa tsy misy vola ndesiny boaka any. Ny olona ary zao mila mihinana toaka mihitsy. Za mihitsy zao te hihina toaka mihitsy za zao. Neny tsy mahita asa zany asa zany moa za fa za mbola tsy avelan'zareo miasa fa mbola kely loatra dia tsy maharaka an'le asa atao ao an-trano fa be da be loatra ony. Hitady hafa e. Dia ino zany tokony ataoko nefa n'le olona hitako be karama nefa tsy avelan'zareo miasa ony za fa mbola kely loatra. Dia hoana zany? Tsy amena hanina tsika hisakafo. Ometsika ny tovavy iray 17 taona Omega ny anarany hitondra ny afatrafatra tiana-pitaina makasika neny tantara kely iny. Ny afatra tiako ampitaina zany amin'ny ankizy mbola tsy ampy taona dia tsy tokony manaonao foana zany e. Na dia ny ray aman-dreny raha tsy maniraka azy akory dia manao foana dia ho an'ny ray aman-dreny koa toraka zany. Na mbola tsy ampy taona ilay zanany dia forcé nitady asa sy hitady vola hinanany ihany fotsiny nefa tsy mbola anjarany ny hanao an'izany. Dia ho an'ny ray aman-dreny rehetra zany mba hiangaviana tsy hanao fanararaotana amin'ny zanany dia tsy hanimba ny hoaviny sy ny zon'ny zanany. Misy mahita zany amintsika hoe misy zaza mba fanolo-bodirindrina amintsika zany hoe misy manao fanararaotana mamoafady dia afaka tonga dia mitory any amin'ny CDE zany satria efa mahazo ny laharan-tarobia azahoana anazy zany e. Hitantsika sirentsika teo fa matetika ny tanora sy ny ankizy no hiaran'ny herisetra mety miseho amin'ny setra maro izany raha tsy laza izay efa voaresaka teo ka izay indrindra no anamafisana eto fa misy ny association miaro ny ankizy ianjadian'ny herisetra ary maro no miara-miasa araky ny efa nitanisana tary aloha ka izany indrindra no nitondrainay ny lohahevitra hoe protection de l'enfant na ny fiarovana ny ankizy. Efa avy nijery tato amin'ny club d'enfant zao tsika zao anome fantaninan'ny madame Claire indray anazavazava nilay ka nandalo tamin'ny ankizy miara-ny herisetra anankiray. Zao aratsika. Misy zaza anankiray zany izay mipetraka teo anivon'ny ray aman-dreniny dia nangalatra vola 5 000 izy ilay mamany. Dia manoloana an'izay nefa dia nidora ny tanany anankiroa. Efa voadotra ny tanan'ilay zaza dia taitra ny manodidina zany dia nampilaza tamin'ny cellule de veille anankiray. Dia nahita an'io moa cellule de veille dia tonga dia nanantona amin'ny président Fokotany. Dia ny président Fokotany indray name tatitra antsoratra no entin'ilay cellule de veille nitondra an'ilay zaza teo anivon'ny CDE Mangarivotra zany. Dia efa nahita an'iny indray nefa izahay noho n'ilay zaza le naratra zany dia niantso ny polisy aingana dia aingana aloha misy tsangadravatra miseho eto amin'ny CDE amin'izao. Dia ny polisy rehefa naheno an'iny moa dia hoe tonga dia efa hoe ento mivantana aty aminay hoy zareo dia nentinay tantanana ilay zazakely zany. Dia efa tonga teo moa zany ilay zaza tsy niasiste an'ilay mama satria ilay mama aloha nandora dia izay CDE zany nanao civilement responsable. Dia tonga dia nanao ny enquête ny polisy
dia rehefa vita ilay enquêten'ny polisy nampiakatra an'ilay raha teo anivon'ny fitsarana dia voasazy ray volana moa ilay mamany tamin'izay dia taty aoriana moa na nigadra aza ilay mamany dia tsy maintsy miprépare ny rototra satria izay ilay andraikitra anay mba tsy hamerenina n'ilay fianakaviana intsony ilay acte izay efa nataony teo. Amin'ireo herisetra-pahazo ny ankizy dia ireto avy ary ny lalana lalovana amin'ny fiarovana fitarainana teraky ny herisetra voalohany eny anivon'ny quartier Fokotany, polisy, juge de l'enfant, tribunal. Mahazo taratasy avy amin'ny tribunal vao afaka mandeha any amin'ny CDF. Ireo rantsana voalaza ireo moa dia miara-miasa amin'ny CDF izay CDF alavana amin'ny teny hoe collectif de droit de l'enfant et famille. Eto Mahajanga no misy azy io eny amin'ny population Mangarivotra. Nisokafana teto Mahajanga ny larana maintso fito amby efapolo amby zato na ny ligne verte 147 ny fito amby folo ny volana May raika amby folo sy roa arivo lasa teo. Ny larana maintso fito amby efapolo amby zato moa no afaka antsoin'olona hiarany herisetra na mahatsikaritra herisetra na ny tompo-tenany mihitsy no hiarany herisetra. Antso maimaim-poana izy io ary voatazona ho tsy ambaratelo ny anarana izay miantso an'io laharana io. Afaka miantso an'io laharana io ny tambazotra rehetra naiza misy anao eto Madagasikara misokatra 4:20 ora amin'ny 4:20 ora ny alatsinainy hatramin'ny alahady. Io laharan-tarobia io, laharan-tarobia maintso io, 147 io dia ny voanena boana. Izy koa fa misy tsaiky hiarany herisetra. La ligne verte, le numéro 147 à Majanga, et c'est un exemple de partenariat public-privé qui va contribuer à renforcer un environnement protecteur des enfants. En effet, cette ligne verte va nous permettre d'accélérer vraiment les processus de signalement des cas d'abus, d'exploitation, de violence et de maltraitance à l'égard des enfants ou des jeunes à Madagascar. Les trois compagnies téléphoniques, Telma Fixe, Telma Mobile, Orange et Airtel se sont unis, sont solidaires aujourd'hui dans la mise en place de cette facilité, je dirais, d'ordre technique, de mise en place d'une ligne verte, le numéro 147, qui est un numéro que tout un chacun peut appeler. C'est un numéro gratuit que tout un chacun peut appeler. Près de 11 commissariats de police sont concernés aujourd'hui par ce lancement. En effet, 11 commissariats disséminés sur toute l'étendue du territoire sont équipés de cette facilité par les opérateurs téléphoniques en collaboration avec l'UNICEF et les différents services des ministères. Je citerai le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur. Teto amin'ny toerana centre pastoral diocésaine izay nanokafana fomba ofisialy ny ligne verte 147 na izany hoe Antsotarby ray 47 mamaim-poana izy io amin'ny tambazotra rehetra naiza misy anao eto Madagasikara. Tambazotra rehetra moa dia ny Airtel, ny Zen, ny Orange ary ny Telma. Ya, dia tsy adinona koa ny misaotra anareo izay naharitra ny jery sy ny hainanay hatramin'ny farany zao fandarana zao sy ireo nandray anay soma tsara koa tamin'ny fanatotosana ty fandarana ty toy ny fanadidina maro isan-karazany. Dia tsy adino koa ny misaotra anay sambiato zany itemo nanatosan'ny fandarana Tania zay avy ato ary Elisia ary ny Fome ary ny tena kosa Asany. Dia misaotra anareo zay dia manaraka indray zany miona amin'ity fandarana ty veloma tompoko. Mandra-piona.